Salama daholo tompoko. Ia. Faly miarabantsika rehetra manatrika an'izao fotoanantsika FBL Paris amin'izao harivariva mazava be aty Eropa izao. Voalohany indrindra aloha dia misaotra antsika rehetrarehetra tonga maro, misaotra koa ny amin'ny fanasana, ny fampizara. Zava-dehibe ny indrindra ho anay vehivavy teolojiana moa amin'ny FLM ny mba mahazo zara fanompoana toy izao fiangonana ka dia ankasitrahananareo rehetrarehetra izany. Fa ny lohahevitra antsika androany moa nalefa maimaika tamin'ny teny frantsay mifangaro malagasy ihany ilay izy hoe ny Fédération Luthérienne Mondiale sy ny justice de genre. Amin'ny teny malagasy moa ilay izy FLET, fa mety mbola tsy henontsika izany raha iza tamintsika no efa mba naheno an'izany hoe fiombonan'ny fiangonana Luterana eran-tany na ny FLET, izay moa ny fanafoezana azy amin'ny teny malagasy. Amin'ny teny frantsay izy hoe Fédération Luthérienne Mondiale. Fa ny tiako hisariana ny saintsika aty am-piandohana sy ny antony safidianako an'izao lohahevitra zao antsika FBL eto Paris moa dia misy antony maromaro azo ifampizarana. Voalohany dia tena zava-dehibe ary natao ho fampandrosoana ny fiangonana rehetrarehetra ny Fédération Luthérienne Mondiale. Aleo avy dia ny FLET moa izany no ampiasako manomboka hatreto rehefa miresaka ny hoe Fédération Luthérienne Mondiale. Ny FLET izany hatramin'ny fironany dia tena natao ho fiombonana hanampy ho fampandrosoana ny fiangonana Luterana rehetrarehetra sy ny fiangonana mikambana ao amin'ny maneran-tany. Ary isika FLM dia isan'ny mpikambana lohandohan'ny tao satria ho resantsika rehefa avy eo moa ny tantarany fa 3 taona monja tao aorianan'ny fiforonany taty Eropa dia isan'ny fiangonana tany Afrika niditra voalohany ho mpikambana tao isika FLM. Fa ny zavatra somary azo lazaina hoe mandiso fanantenana ihany moa ny amin'ny mahampikambana naharitra antsika FLM tao dia tsy fantatsika akory, indrindra antsika kristianina, isika FBL koa ny fisian'izany FLET izany, ary vokatra izany dia betsaka izany ireo zavatra maro tsara tokony ianarantsika ao anatin'izany fiombonan'ny fiangonana izany no lasa mandalo fotsiny misavovona any ambony any fotsiny. Lasa ny KMSL sy izay solon-tena mivory fotsiny no mahafantatra sy mahare an'ilay izy ka efa 50 taona ty aoriana ny FLM dia toa mbola ireo zavatra niainana tamin'ny andron'ny misionera vao nitondra ny filazantsara tamintsika ihany no iainantsika hatramin'izao. Maro ny tradisiona tsara, maro ny zavatra tokony tazomina amin'ny fiainantsika FLM fa betsaka koa ny fanatsarana bebe kokoa izay ifampizarana ao amin'ny FLET nefa tsy henontsika, tsy raisitsika dia lasa tsy mitondra fampandrosoana. Ka isan'ny antony izarako an'izany ho antsika FBL tia Paris moa izany satria misokatra kokoa antsika ny amin'ny fifandraisana raha ampitahaina amin'ny FBL any an-tanindrazantsika izay amin'ny manosy antsika koa moa dia somary mikombona ao ihany antsika. Dia tsy dia maharaka loatra an'izay tokony ho fampandrosoana entina mampandroso ny fitorianan'ny filazantsara izay misy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka ny antenaina sy andrandraina izany. Raha mahafantatra isika FBL Paris androany dia mba hampisokatra koa ny fomba fijery sy ny fahalalan'ireo FBL namantsika indrindra fa any an-tanindrazana raha mandray an'izao fampianarana izao satria maha FBL anazy izay moa dia mirafitra amin'ny FBL nasionaly tsika dia itsika avy ety ivelany izay azo lazaina fa misokatra sy manana accès kokoa amin'ny information izany no mba kendrena koa hitarika sy hampianatra ary tokony havitrika indrindra raha ao amin'ny FBL izay sampana matanjaka indrindra ao amin'ny FLM manana mpikambana maro indrindra satria tsy azo lavina fa maro anisa kokoa ny vehivavy amin'ny FLM noho ny lehilahy nefa indrisy
fanohy rafim-piarahamonina izay azo lazaina hoe manome toerana ambony kokoa ny lehilahy any Madagasikara izay iainantsika FLM, dia ny vehivavy maro anisa indray no toa lasa mahatsiaro ambany kokoa, ka mety isany antony mahatonga ny somary fihisarany fampandrosoany asan'ny fiangonana ihany izany, satria toy ny hoe manana fitaovana maro be ao an-trano ohatra tsika, nefa raha raisiko ohatra amintsika vehivavy moa hoe manana vilany be dia be zany atsika ao an-dakozia ao, dia nefa ny anankiroa amin'io ihany no ampiasaina isaky ny ahandro, dia tsy maintsy miandry zany hoe masaka aloha le ro mazava zay vao mahandro an'le laoka saosy, satria le anankiray efa nandrahoana vary dia mbola misy ranon'ampango, ohatran'izay. Mety tsy contexte amintsika mampiasa rice cooker moa zany izay, fa akako ohatra hoe raha ny ressources rehetrarehetra ao amin'ny fiangonana no tsy ampiasaina dia mampihisatra kokoa ny fampandrosoana izay tokony handeha malakilaky kokoa izany. Ny antony safidianako manokana ny singa anankiray fotsiny ao amin'ilay filety moa izay ifampizarantsika androany, le hoe politique de la FLM à la justice de genre, izany hoe ny politika ny filety amin'ny mira lenta, dia satria isan'ny tsikarotra hoe lesoka mampisatra n'izany fampandrosoana izany any Madagasikara ny mbola fomba fiheverantsika malagasy fa ambany kokoa noho ny lehilahy ny vehivavy. Ary tiako amafisina sy patsiahivina antsika amin'izao fifampizarana androany izao fa tsy rivotra nety ny fandrosoana ety ivelany na zavatra iraisam-pirenena ny atao hoe mira lenta, fa hatramin'ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona, lehilahy sy vehivavy, izany hoe i Adama sy Eva, dia noforonan'Andriamanitra mitovy, samy manana ny endriny, noforonan'Andriamanitra araka ny endriny ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa ny vokatry ny fahotana sy ny rafim-piarahamonina izay niaina ny fiarahamonina ny fandimby hatramin'izay no nahatonga ny firenena sy toerana sasany, indrindra moa ny any amin'ny tanin'ny Arabo sy aty Afrika, ny amintsika any an-tanindrazantsika any Afrika, ho lasa mieritreritra ny vehivavy ho ambany kokoa, ka nahatonga ny filety zany nandray fanapahan-kevitra namoaka nyity hoe politika mahakasika ny justice de genre na ny mira lenta ity, hampianarina ny fiangonana loterana rehetrarehetra izay mikambana ao aminy. Hita koa moa zany fa maro ireo fiangonana toa antsika FLM izay mbola tsy manome sehatra feno ny vehivavy eo amin'ny asan'ny fiangonana. Tena mandray anjara tokoa isika, fa mbola mipetraka zany ilay fizarana andraikitra mazava tsara hoe ny vehivavy dia natao hikarakara ny sakafo sy manomana ny trano fivoriana, fa ny lehilahy kosa dia natao hanapa-kevitra sy handinika ny amin'ny resaka fampandrosoana. Ary isan'ny mbola vokatra an'izany moa no mahatonga ny vehivavy FLM toanay teolôjiana, izay na dia miara-mianatra ary amin'ny lehilahy pastora, dia tsy mbola omena asa toy ny lehilahy pastora rehetrarehetra mahavita fianarana. Betsaka ny antony mety mahatonga an'iny, tsy izay no ifampizarantsika androany, fa ahoana ny fomba ahafahan'ny FLM mampiasa n'ity fitaovana anankiray izay nomeny filety ity, hanampy ny fiangonana rehetrarehetra hiverina, hijery ny fototra ara-tsoratra masina sy ny fototra ara-teolojia, mampatsiahy atsika n'izany namoronan'Andriamanitra ny olombelona lahy sy vavy ho araka ny endriny izany. Araka izany dia nizaraiko anankiroa ny fifampizarana izay ataontsika androany. Voalohany dia ampafantatra atsika ny amin'ilay hoe filety ao aloha amin'ny ankapobeny, sy io fitaovana izay omeny ho ampiasain'ny fiangonana hampatsiahivana ny amin'ny mira lenta io. Ary amin'ny tapany faharoa isika dia
hiaraka handinika sy eritreritra hoe ahoana ny fomba mba ahafahan'ny FBL Paris izay mandray an'izany fifampizarana izany androany mba hitondra akony ny fampianarana izay ataontsika eo amin'ny fiangonana izay efa niantsoan'i Jesosy antsika dia ny fiangonana Loterana Malagasy izany. Ny fampahafantarana amin'ny ankapobeny flety lavabe moa raha ho velabelarina amintsika fa raha miverina any amin'ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny voalohany mihitsy ny izany hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty moa Jesosy vao nankalazaintsika teo ny Pentekosta nomeny ny fanahy masina ny mpianatra dia nandeha nitory ny filazantsara eran'izao tontolo izao ireo mpianatra ireo zareo tsy nanangana fiangonana aloha, tsy tena fiangonana ara-drafitra araka n'izay ahitantsika anazy amin'izao ny fiangonana izay natsangany mpianatra tamin'izany fotoana izany fa nitory ny filazantsara nanerana an'izao tontolo izao izy. Fa taty amin'ny taonjato fahatelo fahaefatra izay vao nisy mpitondra anankiray sady nitondra ny firenena moa izany izy no resy lahatra tamin'ny fivavahana kristianina no nampivondrona sy nametraka ny rafitra tamin'ny fiangonana kristianina rehetrarehetra nisy teto amin'izao tontolo izao. Dia araka ny fantatrantsika tsara koa moa amin'ny mahaloteranina antsika taty amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo i Lotera no nanavao nanao reforma an'io fiangonana anankiray nanana rafitra natanjaka be tao anatin'ny taonjato folo mahery io izay vao nitsangana ny fiangonana Loterana. Izany hoe talohan'ny reforma izay nataon'ny Lotera izany dia natanjaka be ny rafitra izay nitantanana ny fiangonana kristianina rehetrarehetra teto amin'izao tontolo izao, nanana ny papa niombonana isika, nanana ny liturjia sy ny zavatra samy hafa ny fehezana ny fitondrana ny fiangonana ny kristianina rehetrarehetra nanerana an'izao tontolo izao. Fa teo amin'ny fotoanan'ny reforma taty amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo izany dia vokatry ny fahalovana nisy tamin'io fahefana teo am-pelatanan'olom-bitsy io dia lasa tradisionantsika Loterana izany ilay hoe tsy manana papa anankiray iombonana intsony ny fiangonana Loterana rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao fa amin'ny teolojintsika Loterana moa mametraka tsara ny mampisorona ny mino rehetra dia isan'ny napetraka ny Lotera koa ny maha-contextuel ny fitondrana ny fiangonana izany hoe samy manana ny fiangonany ny tsirairay fa na izany aza dia misy ihany ny fiombonana izay najoro taty afara. Indrindra moa taorian'ny ady lehibe faharoa izay misy tamin'izao tontolo izao dia betsaka ireo fikambanana izay nitsangana kendrena fampiombonana hisoroana ny mety hisian'izany ady lehibe ho an'ny maneran-tany izany ka isan'ny forona taorian'ny ady lehibe faharoa koa izany ny fiombonan'ny fiangonana Loterana eran-tany na ny flety tamin'ny taona 1790. Ny fandray tsara tamin'ny taorian'ny ady lehibe faharoa io moa izany betsaka ny zavatra simba, betsaka ny olona tsy nanan-kialofana, tsy nanam-pitafiana, tsy nanan-koraisina dia isan'ny nandray anjara tamin'ny asa sosialy fandraisana an'ireny sahirana ireny ny antom-piforonana voalohany flety tamin'izany fotoana izany. Fa taty aoriana moa mandrakizao dia lasa fiombonana manana rantsana maromaro ao anatiny izy fa tsy nijanona tamin'ny asa sosialy ihany. Izany hoe ny flety izany dia tsy toy ny rafitra ny fiangonana katolika romanina izay manana ny papa any Roma izay manapa-kevitra ho an'ny fiangonana katolika rehetrarehetra eran'izao tontolo izao fa fiombonana efa nisy izany ny Loterana rehetrarehetra niparitaka hatramin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo vao niombona indray taty afara hoe asiantsika ihany ilay fiombonana izay araka ny lazaiko teo nanomboka tamin'ny asa sosialy ny atomboany fa mivelatra kokoa izy, nivelatra tsikelikely izany taty aoriana. Tsy ny flety ihany no fiombonan'ny fiangonana Loterana misy eran-tany fa misy koa ilay antsoina hoe amin'ny teny anglisy moa ilay anarany International Lutheran Council izay
fiombonana fiangonana loteranina koa io, betsaka ny mpikambana ao amin'ny Flet no sady mikambana any amin'ny io fiombonana anankiray faharoa io koa, fa isany antony nahatonga ny fiforonana io fiangonana faharoa io indrindra moa ity resaka vehivavy sy miralenta ity, ka tsy dia any ny tiako mafisina amin'izany fa ny hoe ny Flet zany na dia fiombonana fiangonana loteranina eran-tany dia tsy manana fahefana autoritativa moa, tsy haiko ny andikanana azy amin'ny fitenitsika, hoe tsy manana fahefana hanery ny fiangonana mpikambana ao aminy izy hanatanteraka fanapahan-kevitra anankiray izay tapaky ny konsiliny eny ambony eny, fa natao ho fitaovana hifampianarana an'izay mahasoa tokony ho raisina, isan'izany ity resaka miralenta ity ao anatiny. Manana site web moa izy io, afaka jerentsika amin'ny fotoana manaraka ny antsipriany momba azy, fa firenena 7 ankehitriny no ahitana fiangonana mikambana ao, any amin'ny 77 millions zany no isan'ny kristianina loteranina voarakitra misa amin'ireo fiangonana loteranina amin'ny firenena 7 eran-tany ireo, izany hoe efa miparitaka eran'ny kontinanta rehetrarehetra zany ny fiangonana kristianina mikambana ao amin'ny Flet. Ny Brafoibeny moa dia ao a Genève, ary manana fivoriam-be izy isaky ny 7 taona, manapa-kevitra ny amin'ny samy resaka ny zava-misy any amin'ny fiangonana tsirairay avy any ny mpivory amin'ny fivoriam-be isaky ny 7 taona, dia miara-mametraka hoe ireto indray no ataontsika lohahevitra hiarahantsika manatsara ny fitoriana filazantsara amin'ny fiangonana loteranina iombonana eran-tany ao anatin'ny 7 taona manaraka. Ka eo anelanelan'io fivoriam-be roa isaky ny 7 taona io zany dia manana komity izy asainy manara-maso ny fanatanterahana an'ireo fanapahan-kevitra rehetrarehetra izay tapaky ny komity mivory isaky ny 7 taona ireo. Amafisiko zany araka an'izany fa maleo tena tanteraka fiangonana tsirairay mikambana ao, ny tsirairay no nangataka hiditra ao izay te hiditra. Misy moa ny fiangonana tsy mangataka miditra ao dia tsy terena raha tsy mila an'ilay fiombonana, ary azo atao koa no miala ho mpikambana raha ilaina, fa mbola tsy misy moa zany hatramin'izao, fa ny kendrena dia ny hampiray antsika rehetrarehetra hifanitsy amin'izay tokony azo ahitsy, indrindra amin'ny tradisiona sy ny teolojia loterana. Ka singa anankiray izay nidinina tanatiny mbola tsy niala tao anatin'ny zava-dehibe tokony hifampizarana fiangonana mikambana ao amin'ny Flet nandritra ny assemblée maromaro nifanesy zany izay ity resaka miralenta ity izay hifampizarana amintsika androany. Efa hatrany amin'ny fivoriam-be faharoa tany amin'ny foronan'ny Flet zany, tany raha 1947 no lazaiko teo ny foronany, ta 1952 ny fivoriam-be faharoa dia efa nametraka hoe ilaintsika ny mampandray anjara feno sy mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy ato anatin'ity fiombonana ity. Ka nanomboka teo zany ka hatramin'izao dia isan'ny amporisina mandrakariva ny handraisan'ny vehivavy anjara bebe kokoa eo amin'ny fiombonana sy any amin'ny fiangonana tsirairay avy. Ka ny quota zany fampandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny Flet ka amporisina ampiasain'ny fiangonana rehetrarehetra mikambana ao koa mandrakizao dia tokony ho 50 isan-jato lehilahy, 50 isan-jato vehivavy amin'ny antanan-tohatra rehetrarehetra. Mazava ho azy moa zany ao anatin'izany fa amporisina zany ny hanaovana ny ordinationa ny vehivavy toy ny lehilahy koa eo amin'ny fiangonana. Ny ilay hoe politique sur la justice de genre io dia document anankiray, tsy dia maro loatra ny pejiny azo téléchargena ilay izy ao amin'ny site web ny Fédération Luthérienne Mondiale ho antsika izay liana. Namporisina zany ireo fiangonana mikambana rehetrarehetra ireo mba handikana izy io amin'ny teny pireneny avy, mba tsy hoe document hipetraka fotsiny, fa tena hanampy ny fiangonana tsirairay hiroso kokoa
amin'izany fiverenana araka ny nanamboaran'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy ho mira lenta izany ny fiangonana. Amin'izao fotoana izao dia efa voadika amin'ny fitenim-pirenena 520 ity document izay ho fitipitianiko zaraina amintsika ity, ary ny fandikanana azy amin'ny teny malagasy moa efa nanomboka hatrany amin'ny taona 414 ny teolojiana FLM no ny rany FLM handika azy ho an'ny FLM, fa noho ny fiovaovana sy zavatra sarotra maro ny lalovan'ny fiangonana moa dia amin'ity taona ity zany voaka saina havoaka io dika teny malagasy n'ity document io, ary isika FBL eto Paris zany no isan'ny misantatra ny fahafantarana ny fisian'izany, ary isan'ny ao anatin'ny tetikasany FLM moa ny hampianatra ny fiangonana manontolony amin'ity document ity zany, fa napetrany amin'ny FBL nasionaly izay ny taona ny teolojiana nasionaly hanampy azy amin'ny fampahafantarana sy fanaparitana n'ity document ity ny FLM manomboka amin'ity taona 2024 ity. Ka santatra sady zany ny ataontsika eto dia antenaina fa afaka hanampy ireo mpanentana amin'ny fampahafantarana n'ity document ity zany isika FBL Paris aorianan'izao fampizarana izao. Inona moa ny zavatra voasoratra ao anatin'io document io? Mizara efatra lehibe zany izy raha fitipitiana. Voalohany dia tantarainy tsara aloha ny antony mahatonga ny hoe fiombonan'ny fiangonana loterana eran-tany hamporisika ny fiangonana handray anjara amin'ity resaka mira lenta ny lehilahy sy ny vehivavy ity. Ny fizarana faharoa ao dia miresaka ny amin'ny tantara izay efa nilalovana reny, fiteniko tamintsika teo reny, nandalo assemblée maro isan-karazany sy nandravonana hevitra n'olona maro ity document ity, zany hoe tsy mba hialana amin'ny fieritreretana indrindra antsika fiangonana any Afrika hoe fisainany zareo vahiny io no entina makaty amintsika, fa nanoratra tao ny teolojiana afrikana, ny aziatika, ny europeana sy ny amerikana izay mpikambana rehetrarehetra amin'ny flety niaraka nandrafitra n'ilay document mifototra amin'ny soratra masina ary indrindrandrindra mifototra amin'ny teolojia loterana no nandrafetana n'ity document politique de la FLM sur la justice de genre ity. Ka ny fototra izay ijoroany zany ao anatin'io document io dia raha nijeriny ao amin'ny testameta taloha izy dia nazavainy, satria matetika ny mahatonga ny fahasamihafana amin'ny teolojia ny samy loterana maneran'izao tontolo izao momba ny vehivavy dia ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Genesisy. Misy anankiroa moa ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Genesisy. Ny anankiray voalohany mitantara fotsiny namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra sy ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona, tsy misy fahasamihafana lehilahy sy ny vehivavy, fa ny Genesisy faharoa no mitantara tsara amin'izay hoe ny vehivavy dia ny foronina niala avy tamin'ny taona tehirizan'ny lehilahy, ka nanomboka teo Lotera tena ny aza, dia somary tsy mazava koa ny fomba fanazavany azy, satria amin'ny lafiny ilany noho izy mbola niaina tao anaty kolontsaina ny taonjato faha 19 dia mbola misy fotoana izy nirakitsoratra momba ny teniny moa zany, satria izay no ampiasaintsika fiangonana ankehitriny. Ny teolojia loterana rehetrarehetra ankehitriny dia tsy hoe ny asa soratry loterana soratany tanany rehetrarehetra no ampiasain'ny fiangonana, fa tao ireo izay efa nadikan'ireo mpanaradia azy taty aoriana, tao ireo izay rakitsoratra ny ray sy ny namany tamin'ny fotoanany resadresaka ny fanaovany tamin'olona hafa, tao izay niraisina tamin'ireo toriteny izay nataony, tao izay niraisina tamin'ireo fampianarana, tao anatin'ny adievitra tamin'ny papa sy ny fiangonana tamin'ny korotana izay nisy tamin'izany fotoana zany. Ka ny fandinihana ny soratry Lotera zany momba ny vehivavy dia mbola mampisavoritaka ny teolojiana maro mandraka ankehitriny, satria niankina tamin'ny olona nanatrika azy
ny fanehoan-kevitra izay nasehony. Indraindray izy mametraka tsara ny vehivavy raha miresaka momba ny mariolojia ohatra, dia tena apetrany tsara mihitsy ny mahambony an'ny vehivavy izay nitondra n'ilay Andriamanitra tonga olombelona nitondra anazy tao am-boka, nefa toeriny koa amin'ny lafinilana ny fanandratana ny Maria ho Andriamanitra, dia hafa koa ny fomba fanehoan'ny ny vehivavy rehefa tonga amin'izay ady-hevitra izay izy. Ka io zany no isany mahatonga ny fiangonana loterana maro samy manana ny teolojiany momba ny vehivavy. Fa ity document-ny Fédération Luthérienne Mondiale ity dia mametraka soamantsara fa araka ny famoronan'Andriamanitra ny olombelona ao amin'ny Genesis 2:2 dia samy noforonan'Andriamanitra araka ny endriny ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa ny tantarany zanak'olombelona taty aoriana izay nametraka ny siany asan'Andriamanitra ihany koa, fa nametraka ny rafitra patriarkaly, izany hoe ny lehilahy no natao hitarika no nisy fanararaotana tsy teo amin'ny zanak'Israely akory aza. Indraindray moa tsika mieritreritra hoe ny testameta taloha mihitsy no efa nanomboka nametraka ny toeran'ny vehivavy ambany, satria raha i Abrahama ny jerentsika dia tena nanandanja tany ny tenin'ny Sara. Toy izany ireo ray aman-dreny maro, ray aman-dreny finoana maro ao amin'ny testameta taloha, fa ireo firenena vehivavy avy tamin'ny firenena manodidina aza no nanova ny kolotsainan'ny jiosy na tafiditra n'ilay fanambaniana vehivavy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Isan'izay nandray anjara be tamin'izany moa Solomona izay nanambady karazana vehivavy avy amin'ny firenena maro samihafa ka nitondra kolotsaina maro samihafa niteraka ny fanambaniana vehivavy io. Ka ny soratra masina roa lehibe izay asongadin'ity document ity zany dia ny amin'ny namoronan'Andriamanitra ny vehivavy sy ny lehilahy hitovy lenta, tsy hoe mitovy hery sy fananahana sy émotion sy zavatra samihafa azavain'ilay document tsara, fa mitovy eo anatrehan'Andriamanitra, niara-nanota i Adama sy Eva ary niaraka nandray famelan-keloka koa ny mino rehetra rehefa vitan'i Jesosy ny asa-pamonjena. Ny ao amin'ny testameta taloha vaovao indray dia asongadin'ity document ity tsara ny nampisongadinan'i Jesosy ny vehivavy, na dia tao amin'ny kolotsaina jiosy aza izy tsy nikitiny ny rafitra sosialy efa nisy nefa nasehony tamin'ny asany, fa jeren'Andriamanitra kokoa ireo izay voahilikilika sy noeritreretina ho ambany kokoa teo amin'ny fiarahamonina dia ny vehivavy izany, ary isan'ny lehibe indrindra aza ka tsy nanomezana tsiny an'ireo apôstôly rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tamin'ny Pasika dia vehivavy no nasainy nilazany amin'ny fitsanganana. Samy niazakazaka tany amin'ny fasana ireo apôstôly lehilahy sy ireo vehivavy, fa ny vehivavy ny nosehony sy ny rainy ka tsy nomena tsiny ny lehilahy tamin'izany fotoana izany raha tsy nino ny tenin'ilay vehivavy noho ny rafi-piarahamonina izay efa nisy. Isan'ny azavain'ity document amin'ny Antsipiriany koa moa amin'ny maha document ny fiangonana Loterana azy, ny fototra amin'ny teolojia Loterana izay mampiavaka antsika ka tokony hamerenantsika ny fampianarana an'izany miralenta izany eo amin'ny fiangonana dia ny hoe sola scriptura, izany hoe ny soratra masina irery ihany no ambony indrindra, izany hoe rehefa hazavain'ny soratra masina zany io fitoviana io dia tsy tokony hisy zavatra hafa, rafitra hafa, na avy amin'ny firenena mikamba, na avy amin'ny fiarahamonina, na avy amin'ny kolotsaina, na avy amin'ny inona, tokony hikontredira izay voalazan'ny soratra masina mahakasika an'izany miralenta izany. Dia ny faharoa moa, satria samy hafa tanteraka ny toe-java-misy sy ny kolotsaina iainan'ny fiangonana tsirairay mikambana amin'ny flety amin'ny firenena samy hafa, dia apetrany tsara fa na dia afaka samy mamoaka ny teolojiany aza ny
teolojiana rehetrarehetra araka ny toe-java-misy amin'ny toerana izay misy azy dia mifototra amin'ny azo fijaliana irery ihany ny teolojia. Izany hoe mifototra amin'ny famonjena izay efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izay tsy nanavaka na lehilahy na vehivavy fa namonjy ny olombelona rehetrarehetra, izany hoe miverina any amin'ilay famoronana voalohany namoronan'Andriamanitra antsika izay lavo ny fahotana ka nahatonga ny ho lasa nisy ambony sy ambany io indray zany ny mino rehetra izay efa nandray ny famonjena izay vitan'i Jesosy. Izay ilay hoe teolojia ny azo fijaliana, fa matetika moa izy io averimberintsika ihany, heno misofintsika ihany, fa indraindray adinontsika ilay tena heviny hoe ny teolojia ny azo fijaliana dia ny fahatanterahany famonjena antsika teo amin'ny azo fijaliana, izany hoe miainga avy eo zany dia olona vaovao tanteraka indray isika, miverina any amin'ilay namoronan'Andriamanitra antsika, na dia nisy fahalovana samihafa aza teo anelanelany fahalavona sy ny fahatanterahany famonjena teo amin'ny azo fijaliana. Ary ny farany moa dia ilay hoe fahasoavana irery ihany, izany hoe raisintsika maimaim-poana noho ny fahasoavan'i Jesosy izany. Tsy misy hoe ny lehilahy na za moa zany tato anatin'ny 7 volana izay nianatra tany Norvezy dia mahita fa efa mihoatra loatra indray koa aza ny fandraisan'ny vehivavy ny zony ka mieritreritra azy ho ambony kokoa mihitsy indray aza mifanohitra amin'ny zava-misy amintsika any Madagasikara ny vehivavy any Norvezy raha pitaina amin'ny lehilahy, izany hoe miverina eo amin'ilay mira lenta, tsy hoe miakatra kokoa ny ray na nidina kokoa indray ny ray, fa miverina eo amin'ilay samy nandray maimaim-poana ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana ka tonga mpisorona ny mino rehetra. Zay moa ny hevitra n'ilay trihatra ny lamba tao amin'ny tamin'ny tempoly iny rehefa vita ny famonjena teo amin'ny azo fijaliana, izany hoe tsy misy fisaratsarana intsony hoe ato ny mpisorona be ihany no mitsofoka ato ny mpisorona ihany, ary ny kianjan'ny vehivavy aty ny kianjan'ny jiosy sy ny tsy nisy an'izany intsony, fa izay no atao hoe teolojia ny azo fijaliana, rava ny efitrefitra sy ny tsy fitovizana rehetra rehefa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny famonjena. Ireo fototra ara-tsoratra masina sy fototra ny teolojia mahaloteranina ireo zany no entin'ny filety mamerina ny saintsika indray mandeha, mamerina ny fiangonana ho amin'izany famoronan'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy ho mira lenta izany. Tsara marihana nefa ary marihana ny filety matetika, fa tsy any amin'ny resaka hoe mitovy tanteraka dia afaka hanao ny zavatra rehetrarehetra vitan'ny lehilahy ny vehivavy, na afaka hanao ny zavatra rehetrarehetra vitan'ny vehivavy ny lehilahy. Noho ny voalohany ny herim-batana tsy mitovy, mety misy ihany vehivavy matanjaka kokoa noho ny lehilahy sasany, fa tsy any amin'ny fitoviana fizika hitovy tanteraka no voizin'ny filety, fa eo amin'ny namoronan'Andriamanitra antsika samy manana dignité mitovy zany na ny lehilahy na ny vehivavy, ka izay no tokony hanajanana azy. Efa nanampy fiangonana maro na tany Afrika na tany Azia na tany Amerika na teto Eropa ny roso ny atsaratsara kokoa amin'ny resaka fampandraisana andraikitra ny vehivavy ity document izay nampiasaina ity, fa isika FLM moa izao vao hikasa hampiasa anazy apetraka amin'Andriamanitra ny mety hitondrany izany vokatsoa ho antsika. Fa araka ny teneniko teo hoe amin'ny farany ny teboka farany tiako ampisaintsainana antsika FBL eto Paris dia izao: malala tsara isika vehivavy, indrindra isika izay naharitra nipetraka taty ivelany, fa tena mampalahelo ny toerana misy ny vehivavy malagasy manomboka ao an-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina ary hatreo amin'ny fiangonantsika izany. Hita fa misy, raha ohatra zany hiresaka antsika hoe mahantra ny malagasy, mandalo fahasarotana isika, dia ny vehivavy no isan'ny tena hiantraikany izany.
bebe kokoa raha atao hoe samy sahirana ny fivelomana ny lehilahy sy ny vehivavy ka samy sorena avy any amin'izay tsy fahitany vahaolana dia ny vehivavy maro tsy eo amin'ny firenena ihany fa hatrao amin'ny FLM no mizaka ny vokatra an'izany manomboka ao an-tokantrano. Isan'ny averimbery, isan'ny maha izy azy antsika sy ampianarina antsika vehivavy moa manomboka hatrany amin'ny fahazazana ny hoe tokantrano anie fiafiana. Isika vehivavy no natao ho pilien'io ka isika no natao hiaritra ny fiantraikany zavatra rehetrarehetra izay fahasarotana misy na eo amin'ny firenentsika ka hatrao amin'ny tokantranontsika dia miforotra ny vehivavy malagasy maro. Raha ny jerijery telo andro moa za izay no nijanona niara-monina tamin'ny fianakaviana malagasy maromaro teto dia mahita fa tena samy hafa tokoa satria raha samy sahirana amin'ny asa fivelomana ny mpivady eto izay vitsivitsy hitako dia tsy ny vehivavy rery ihany no natao tsy maintsy hikarakara ny lakozia sy ny tokantrano fa afaka mifanampy ny lehilahy sy ny vehivavy fa raha ny zava-misy amin'ny fiarahamonina maro any Madagasikara na miasa na tsy miasa ny vehivavy dia ny vehivavy ihany no natao hikarakara n'izany fiaina-tokantrano izany, hiandraikitra n'izany fitaizana izany. Izy no tsy maintsy sady maka-pianatra no mandeha miantsena no mahandro, raha misy miasa moa dia sady miasa izy, tsy tafiditra ao anatin'ny fifampitaizana fiarahamonina antsika izany ny fizarana andraikitra. Ohatra anankiray fotsiny izany eo amin'ny fiarahamonina ka isan'ny mahatonga ny vehivavy eo amin'ny fiangonantsika koa lasa tafapetraka amin'izay toerana izay ary tsy sanatria hoe ratsy ny asa fikarakarana tokantrano na ambany ny andraikitra fikolokoloana ny fiarahamonina fa lasa mipetraka ho azy ao amin'ny toe-tsaina izany izay fifandaminana efa nisy izay naomby moa tamin'izany fotoana izany raha nahavelona ny ankonany manontolo ny lehilahy ka natao hikarakara feno ny tokantrano sy ny zanany ny vehivavy dia nahafaly nahitany vehivavy fifaliana tokoa izany fa raha mifampizara amin'ny FBL izay any an-tanindrazantsika angamba isika eto Paris dia mahita tsara fa reraka ny vehivavy malagasy, reraka ny FBL eo amin'ny FLM raha mijery an'io fifampitondrana sy ny rafi-piarahamonina misy izay somary mametraka ny toeran'ny vehivavy ho ambany kokoa ary tsy maintsy andraikitra ny tokantrano sy ny fiarahamonina an'io isika. Noho izany ary dia mino aho fa tsy kisendrasendra na dia somary tampotampoka aza ny nizarana voalohany an'ity document ity ho antsika FBL eto Paris fa mino aho fa misy fandraisana anjara, fifampizarana traikefa, fifanampiana amin'ny fampianarana ny vehivavy malagasy sy ny FLM manontolo hiverina amin'izany mira lenta izany isika eto toerana, isika eto Paris raha nandray an'izao fampianarana izao ary tsika moa izay mazoto kokoa amin'ny resaka famakiana sy fandalinana document ohatran'izao dia mino aho fa azontsika ty atao tsara no miara-mandinika sy manampy koa an'ireo teolojiana sy ny FBL mizara sy mampianatra an'izy ity eo amin'ny fiangonantsika. Ny tiako marihana farany satria io ihany no matetika no heverin'ny olona fa antony amporisihana sy ampianarana ny resaka mira lenta dia hoe ho tonga ny antsika ty Eropa moa mety tsy dia maranitra loatra ohatra ny sofiny malagasy any Madagasikara tsony amin'ilay resaka hoe ho tonga any amin'ny resaka homosexualité sy ny LGBTQ+ ndray ane io ny antony amporisihana an'io zavatra samy hafa tanteraka io satria na ny filety aza tsy nasana indray fanapahan-kevitra mahakasika an'iny noho ny fahasarotana io ady hevitra io sy ny tsy fisiany soratra masina mazava tsara ny ekena sy ny ombonana mifanaraka amin'ny teolojiantsika loteranina amin'io ka omeko fotoana moa nareo metraka fanontaniana fa mariko tsara dia ilay ety am-boalohany fa tsy sanatria hitaomana tsikelikely ny fiangonana satria izay moa ny fahalavona misy amin'ny fiangonana aty ivelany rehefa
nanomboka nandray ny mira lenta izy, nametraka tsara ny toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy mitovy, dia nitariny hatrany amin'ny resaka fifanambadiany mitovy fananahana ka lasa ady hevitra nisy eo amin'ny fiangonana koa izany ankehitriny ny amin'ny resaka mira lenta, fa zavatra anankiroa samy hafa tanteraka raha ny fitondrany filety azy sy ny fanazavany azy amin'ity document ity izay loha hevitra anankiroa izay no azona mitinana an'ity document ity izay inona sy antenaina fa tsy hijanona androany ihany ny faheloan'ny FBL Paris no mahakasika azy, fa mety hisy fandraisana anjara sy fandraisana andraikitra amin'ny hampiasany FLM azy amin'ny ho avy ny fandraisantsika n'izany androany. Dia mankasitraka antsika rehetra naharitra, raha misy fanontaniana angamba dia mbola eto avonina malito. Misaotra indrindra raha matoa amin'ny fampianarana, feno tokoa ary misy vatsy lesona ho an'ny FBL sy indrindra fa isika vehivavy. Misy fanontaniana manitikitika anahy mety efa voavalinao teo ihany ilay izy, fa tiako hoe presizena kely fotsiny ho antsika vehivavy malagasy ho ianao, dia tsy ndrika indrindra koa fa isika luteranina mety hoe fifoazana azy, dia tena mametraka an'ilay hoe ny lahy zany loham-pianakaviana dia manaiky foana ny vehivavy amin'izay zany ny rafitra, izay zany efa saiko na rafitra, izay zany ny tradition, izay zany ny fomba indrindra na mamaneny lava tamin'ny fotoana zany dia nametraka hoe rehefa ianao manambady dia tena hoe mametraka izy atsao vadinao, karakarao vadinao. Any Madagasikara angamba ny mahavita hoe na ny sakafo aza dia atolotra, na sahirana misoronafo raha ny vehivavy ao an-dakozia dia izay no adidy sy andraikitrany, fa miandry ny lehilahy, miandry karakaray. Dia aiza ho aiza zany, ozy ianao teo hoe fa tsy izay intsony tsika aty amin'ny tany Mandroso aty, fa tena marina hoe tsy vitan'ny vehivavy rery, tsy vitan'ny renim-pianakaviana rery ny karakara tokantrano na ny karakara hoe manoko ohatran'izany. Ka dia ny angatahako mbola mipetraka ve izay, manana tendance ve tsika vehivavy lasa te hidomine, na aoko iny hoe fa dominatrice de nature ny vehivavy, dia manakory mbola mety tsy ratsy ilay fahendrena maha-malagasy, fa manakory ny fandanjalanjana an'izay zany manoloana ny zava-misy ankehitriny sy izay hoe fahendrena nananana amin'ny Malagasy izay. Misaotra tokoa. Zava-dehibe tokoa izay, ary io isan'ny mampibirioka ny vehivavy malagasy maro raha vao miresaka ny atao hoe mira lenta ity isika, satria raha matetitetika mijery ny fankalazana ny valomaro sany a Madagasikara dia tena tsy mifanaraka amin'ilay ady natomboka an'ireo vehivavy feminista tamin'ny voalohany intsony mihitsy ny zavatra. Atsika malagasy zany matetika mandray zavatra ekstrema foana raha tsy misy fanazavana tsara, ary tena zava-dehibe anankiray izay fanontaniana napetraka ny ramatoa izay mba hialana amin'ny fieritreretana fa ny fiangonana loterana malagasy indray no mandrava ny rafim-pandaminana ao an-tokantrano izay resahan'ny soratra masina. Izay no mahatonga an'io document io mametraka tsara hoe ny soratra masina irery ihany. Fa ny fanazavana azoko omena angamba ny amin'ny hoe lehilahy lohan'ny ankonana, mitohy tsara mihitsy ny perikopa miresaka an'iny amin'ny mahalohan'ny fiangonana an'i Jesosy, izany hoe i Jesosy lohan'ny fiangonana dia tsy hoe nalainy ny fiangonana nataony sorona teo amin'ny hazo fijaliana ny karakara azy mba hipetrapetrahany tsara eo ambony sezany, fa izy izay lohany no nanolotra ny ainy hamonjy an'io fiangonana io. Izay zany le modelin'ny lohany izay ampianarin'ny Paoly amin'ny epistiliny moa no misy an'izay perikopa izay, zany hoe ny atao hoe lohany ankonana zany dia tsy hoe lohany mipetraka fotsiny eo ambony eo
dia atao makiazy, dia asiana kavina sy hanjakazaka amin'ny vatana ray manontolo fa ny lohany no tompona ndraikitra voalohany ary izy no natao hanolotra ny ainy hamonjy an'io ankohonan'io. Tsy miteny aho hoe ratsy na ambany izay moa zany le fomba fitezana efa nahazatra antsika, tena asa mafy ny asa fikarakarana ny ankohonana. Za manokana moa mianatra any Norvezy dia sady manao asana mpianatra satria tsy miteny norvezianina moa any, dia manao asa rehetrarehetra izay hita eny, ny sasany mampitaiza zaza, ny sasany mampanasa vilia, ny sasany mampapiry trano, fa tena asa vidiana lafo ny asa fikarakarana trano. Rehefa samy miasa ny mpivady norvezianina izay hitako dia tena manan-karama vola be izy, manan-karama olona anankiray hanadio trano fotsiny, tena karama par heure. Fa ny antsika malagasy zany eritreretintsika hoe tsy misy vidiny io fikarakarana, sika vehivavy malagasy malala tsara fa asa mafy lavitra noho ny asa birao ny asa fikarakarana tokantrano. Tsy ratsy io ary tsy ambany io, fa ny fijery azy angamba no eritreretina hoe ratsy. Fa ny mivoana kosa dia indraindray ohatra mety misy ilay lehilahy tena fa mahita hoe efa tena fa tsy araka n'ilay vehivavy tsony ohatra ilay andraikitra napetraky ny fiarahamonina azy nahazatra tamin'izay, tamin'ny fotoana izay mbola tsy niasa ny vehivavy, fa tena io ny fikarakarana io no nataony teo amin'ny rafi-piarahamonina tradisionaly malagasy. Efa tsy vitan'ilay vehivavy tsony noho ny andraikitra ny hafa ilay asa, dia mbola mipetraka fotsiny araka n'ilay ohatra niraisina teo ilay lehilahy miandry fotsiny arỳ ambony latabatra. Izany ve no lohany ampianarin'ny soratra masina? Mino aho fa tsy izany kosa no tokony ampiaran'ny lehilahy azy. Ary ny vehivavy araka n'ilay voalaza teo moa hoe araka ny nampianarin'ny mamany ny lavantsika hoe manekeny vadinareo dia natao hanaiky ny fitondrany. Ny soratra masina koa dia mametraka tsara tsy hihoatra ny soratra masina rehefa tsy mifanaraka amin'ny soratra masina ny fitondran'ilay lehilahy lohany. Dia tsy miteny moa ny soratra masina hoe isarao na toero ny vadinao, fa mampianatra antsika hanaiky ny vady. Lehilahy mampianatra ny vehivavy hanaiky ny vadiny. Araka n'izay arabaky teny toy izay ny soratra masina, fa tsy natao hanaiky be fotsiny eny tompoko koa, fa ny loha rery tsy mahavita n'inona raha tsy mety manaiky azy ny tanana sy ny tongotra sy ny ratsambatana rehetrarehetra. Fa ny loha zany raha mametraka ny lehilahy ho lohany ny soratra masina, tsy azontsika ovana io, tsy lohany natao hotopoina sy hanandevo ny ratsambatana hafa ny atao hoe lehilahy lohany tokantrano, fa lehilahy natao hitarika sy hitsinjo an'ilay tokantrano indrindrandrindra. Ka tonga eo amin'ilay tsy mifanaraka amin'ny tenin'ny soratra masina intsony zany ilay lehilahy izay manao abus de pouvoir angamba amin'io mahalohany azy io, raha tsy mijery tsony amin'ilay ratsambatana izay natao andraikitra ho kolokoloany sy hanoloran'ny ainy, tahaka ny nanoloran'i Jesosy lohan'ny fiangonana ny ainy hamonjy ny fiangonana. Sotra raha matoka mazava tsara. Raha mbola misy manana fanontaniana tsika. Sotra tompoko za mba manana fanontaniana azafady. Anankiroa. Ny voalohany, tsy vao zao no miresaka ny mahakasika ny mira lenta eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy, fa efa nahatraritra ihany misy in'izay resaka izay. Ny fanontaniako dia ity: inona no ahoana moa zany, tsy haiko milaza azy amin'ny teny malagasy, inona ny argument nentina nilazana hatramin'izay hoe tsy atao ordination ny vehivavy? Izay ny fanontaniana voalohany. Ny fanontaniana faharoa, raisiko le fanoharana teo hoe lohany sy ratsambatana. Ny ratsambatana, ny loha tsy mahefa na inona na inona raha tsisy ny ratsambatana. Marina izay. Fa raha raisina firafitry ny vatan'olombelona, ny ratsambatana tsy mahay manao ninninona, fa ny ratsambatana rehetra dia baikon'ny adi-doha avokoa. Ny olana mantsy tsy eo amin'ilay resaka raha ny hevitra, tsy eo amin'ny resaka fifanompoana loatra, fa eo amin'ny resaka fanapahan-kevitra. Rehefa misy ny hevitra tsy hifanarahana
izy ny tompon'ny fanapahan-kevitra. Raha iverenana amin'le ohatra teo hoe ny vatan'olombelona no raisina ohatra, raha toka ny atodozana mandray fanapahan-kevitra hoe ty tanako ty alefako any amin'ny afo ho may harary dia efa niadalan'le atidoha zay. Kanefa kosa raha ny atidoha mibaiko ny tanana anao asa mampandroso, tokony anaiky ve ny ratsambatana raha raisina amin'le ohatra ny vatana ihany. Soatra tompo. Ny argument nanorenan'ny FLM nanoheran'ny FLM ny ordination manana ny pastora Samuel Georges atsika ao mety afaka manampy ako mamaly ny fanontaniana. Fa raha ny hitako aloha tamin'ny fotoana izay sendra nanatrehako fivorian'ny komitiny KMSL sy ny SL sy fivorian'ny synoda sasatsasany vitsivitsy kely ihany, raha ny hitako aloha dia tsy dia tena any amin'ny fototra ara-tsoratra masina intsony no antony mahatonga ny FLM manohitra ny ordination ny vehivavy. Afaka manitsy ahy pastora raha ohatra ka sendra tsy mifanaraka amin'izay ny tena anoheran'ny FLM azy. Fa raha ny tantaran'ny firosoan'ny fiangonana teto Frantsa fotsiny ny amin'ny resaka ordination sy fampandraisana andraikitra ny vehivavy, dia isan'ny argument natanjaka teto ny lazany tamin'ny voalohany hoe tsy isika fiangonana no hanimba ny rafi-piarahamonina izay efa mirindra tsara misy eo amin'ny fiarahamonina ka hitarika ny vehivavy ho mpitarika ny lehilahy. Isan'ny antony moa zany natahoran'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, fa ankehitriny efa hitantsika tsara fa miroso amin'ny ordination ny fiangonana eto Frantsa. Ka mety isan'ny antony tsy nosoratan'ny FLM mazava moa hoe inona no antony anoherany azy, fa ny azoko lazaina mazava kosa dia fantatry ny FLM tsara io fototra ara-tsoratra masina io, tsy ihany ny antony anoheran'ny ordination ny vehivavy fa noho ny mpanapa-kevitra, izay moa ny rafitra misy eo amin'ny FLM, manao lahateny anankiray manazava ny soratra masina ny teolôjiana anankiray izay pour ny ordination, dia manazava koa mifanaraka amin'ny soratra masina ny teolôjiana anankiray. Raha miteny teolôjiana dia mety pastora io, mety vehivavy teolôjiana, zany hoe nianatra teolôjia anankiray contre ny ordination, dia aorian'ny lahateny anankiroa dia asaina manangan-tanana amin'izay ny mpivory hoe ekena sa tsy ekena, dia atreto zany aloha dia ny mpanangan-tanana manohitra ihany no betsaka, mahatonga ny hoe mbola tsy tonga amin'ny ordination mihitsy ny FLM, fa tsy misy tena manazava ny antony mampanangan-tanana sy tsy mampanangan-tanana azy aloha zany raha ny hitako hatreto. Ka raha hoe ny tena argument zany aloha dia tsy tena mazava, fa ny tsangan-tanana ihany zany aloha no manohitra anazy hatreto, na dia mazava tsara raha io soratra masina io. Afaka manampy pastora na zay namantsika eto raha misy mahita experience. Eny tompoko, misaotra betsaka. Voalohany indrindra aloha dia misaotra ny teolôjiana Bruna amin'ny fanazavany, tena mahafinaritra ilay fanazavany azy teo. Raha manomboka amin'ilay fanontaniana farany teo zany no anomboana azy, fa misy kelikely ihany koa mba tiako ary alohaloha ny ordination ny vehivavy zany dia samy resy lahatra daholo ihany, indrindra amin'izao ny FLM. Fa ny antony mbola mampitarazoka azy io zany dia le hoe isika moa ny fidiny atao hoe synodal, régime synodal, zany hoe miara-dalana, satria ny dikany teny hoe synode dia miara-dalana, syn miaraka, odos lalana, dia miara-dalana. Ka noho zany dia miainga amin'ny fanapahan-kevitra ny maro zany ny anekena azy. Efa betsaka tamin'ny tany Antalaha, asa rehefa tadidin'ny Bruna ny tany Antalaha, mitovy ny isany nanao eny sy Antalaha fa sambava, tsy tadidiko tsara ny taona, mitovy ny nanao eny sy nanao tsia. Dia naverina indray taizy ny tany Fandrina, dia nanjary latsaka indray koa ny nanao eny, ny tombo koa ny nanao tsia. Dia marina tokoa ny voalaza teo hoe tsy antony ara-soratra masina loatra no izy, lafy ny pratika ihany, lafy ny tradition ihany filazaka azy,
culture. Iny mialatsiny amin'ny fahatsimo iny a de hoe ny lohako raha angaty tsy mba asiany vehivavy tatsy aho, misy manao an'izay ny sasany aho, kanefa am'izao zany a efa manaiky ny any ndray koa nanaiky aza noho ny mety afovoatany sy namany. Ka fahitako azy mbola ao anatin'ny dinidinika mikasika an'io a ny loterana am'izao, ary tokony hiroso satria tsika rery angeny tsy manao am'izao, manao aby ny ankabetsahan'ny fiangonana Afrika, fa ny malagasy ihany no hita mbola taritaraiky, mahatonga an'zareo ao amin'ny fédération luthérienne izy anaran'le ramatory ho an'ny Madagasikara izy de ho tereko ny fiangonana, kanefa maraka ny voalaza teo tsy azo terena ohatran'izay le izy fa miankina amin'ny faharesen-dahatra. Dia za zany a manantena fa ho avy ny fotoana, efa samy resy lahatra daholo ihany fa eo amin'le resaka tsangatanana aty zany, indray manao karazana politika ny manatosika hoe manohitra, de mitao olona be deaibe atsokosoka de atao ny tsangatanana de resy, de ohatrohatran'izay ny fandehany fa io a asan'Andriamanitra io tsy maintsy ho avy ihany ny farany ny fanapahan-kevitra. Dia marina tokoa ny voalaza teo ny amin'ny hoe fitovian-jo ny lahy sy ny vavy, io moa de hita tokoa any amin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa, ary ity aza ny mahagaga raha mijery ny Genesis toko voalohany tsika ery amin'ny pejy farany ery Genesis toko voalohany, dia hoy izy hoe ny lahy atao hoe i Adama natao hoe Ish, asa mitovy amin'ny baiboly kitiny ianareo fa misy an'izay Ish Adama, teny hebreo Isa ny Eva, zareo nge le fototeny mitovy, manambara hoe tena mitovy reo. Hitanareo ve aloha izay anazay sa izaho ihany mahita azy? Genesis toko faharoa, dia eo ambany eo misy teny hoe hebreo izy Isa milaza ny Adama, de hebreo ihany koa Isa milaza ny Eva. Ny tiana lazaina hoe tena nataon'Andriamanitra hitovy zo mihitsy ny lahy sy ny vavy. Ary zao aza eo amin'ny Genesis toko faharoa andininy efatra amby roapolo, de hoy izy hoe ary ny lahy noho izy zany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary de ho nofo iray ihany ihany ireo. De hoy izy le rangahy anankiray zay, io izy matematika ny lanitra io, ny antsika zany 1 plus 1 1 plus 1 égale 2, fa ny an'ny lanitra 1 plus 1 égale 1, zany hoe tena nofo iray ny vehivavy sy ny lehilahy. Raha ny lehilahy manitsakisaka ny vadiny de manitsakisaka ny tenany, raha ny vehivavy manitsakisaka ny vadiny de manitsakisaka ny tenany. Io zany ny zavatra hita amin'izao zavatra zao. Fa marina tokoa rehefa mandinika an'io koa moa de mandinika ny tenin'i Jesosy ihany koa na ny tenin'ny apôstôly, satria apôstôlika ny fiangonantsika, zany hoe manaraka ny fampianaran'ny apôstôly ny ao amin'ny Efesiana toko 5, eo zany ny ilazany. Na dia milaza aza ny baiboly eo zany manao hoe Efesiana toko 5 andininy faharoa amby roapolo, asa hitantsika io, ianareo vehivavy manekena vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy, de tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana. De io zany raha raisina fotsiny tahaka zany dia tsy azo, fa midimidina ihany, jereo nge le fitiavana, fa hoy izy hoe fa Kristy zany, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo de tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Io le lazaintsika teo, mba ho raisiny amin'ny tenany zany fiangonana zany, zany hoe le fitiavana zany no tena nikofehy mampirindra le fiainan'ny lahy sy ny vavy. Io angamba raha fijery azy de ny hoe tahaka ntsika olombelona ihany, ranona manao sekretera, ranona manao samy hafa ny andraikitra fa ny zo mitovy. Io zany satria io nahavoany teo aloha zany hoe, de marina ny voalaza teo hoe ny vehivavy dia natao ho ambany, zay zany no ino amity no karazana hoe tarazo misy. Ary zavatra hita ihany koa ny raha manisa ny jiosy, raha manisa izy tsy manisa an'le vehivavy izy fa
ny zaza ambehivavy fa ny lehilahy ihany. Na Jesosy Kristy namokony 5,000 lao izy. Kanefa hoy ny mpandinika mety 2 alina nalikisa ny olona tamin'izay fa tsy nanisa izy. Fa io zany nahitsiny Jesosy io fomba anio mba hampitoviany lehilahy sy ny vehivavy. Ka zavatra tahaka zay zany hoe tsy miala ny soratra masina. Zay ngamba zavatra zava-dehibe mitazo ny tenin'ny soratra masina amin'izy io. Fa resaka indrindray sarosarotra ihany amin'ny firenena sasany ary amin'ny firenena sasany dia efa mora. Dia izay ngamba no azoko tenenina aminy fa ny firenena na ny fiangonana izay tsy mampiasa ny vehivavy dia tena tsy mandroso, fa izy ny lahy sy vavy miaraka igny tena mampandroso ny asa na ny asan'ny fiangonana zany. Zay ny zavatra hitako. Azafady lava be ny teniko. Dia izay zany tompoko izy fa tsy fanontaniana ahy zany fa karazany hoe contribution am'ilay zavatra. Soratra to. Misaotra ny Tony. Zaho mbola zatra le Tony misaotra amin'ny pastora antsika namazava zay argument anoherany FLM ny ordination zay fa le fanontaniana faharoa teo le hoe lehilahy lohany rehefa tsy mitovy le hevitra dia izy no tokony hanapa-kevitra, zay tokoa no mahalohan'ny lohany mpanapa-kevitra fa tsy ny tanana no hibaiko ny lohany. Fa izao kosa nefa io moa ny isan'ny anoherantsika FLM an'ilay hoe isan'ny nanoheran'ny Loteran'ilay resaka infaillibilité papale tamin'izany fotoana zany hoe io resaka tompon'ny fanapa-kevitra farany io zany araka ny nanapahany rafitra ny fiangonana anazy tamin'izany fotoana zany le resaka hoe infaillibilité papale. Dia rehefa tena 50-50 ohatran'ilay resaka teo zany ohatra ny hevitry ny mpitarika ny fiangonana rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany dia eo ihany ny papa no mampiasa n'io fahefany io hoe tsy maintsy izy zany no manapa-kevitra farany rehefa tena 50-50. Fa ny fanapahan-kevitra ny farany eo amin'ilay 50-50 nefa tsy hoe izay tonga lamako zany no anapahako azy, fa rehefa tena nandinika tsara n'io 50-50 io dia izao no anapahako azy. Ka miverina amin'ilay fanazavana teo aloha ihany hoe rehefa tena tsy mitovy hevitra ny anankiroa dia ny lehilahy tokoa no natao handray n'ilay fanapahan-kevitra farany, fa tsy natao hoe hanapahany azy araka ny hevitra ny tamin'ny voalohany no tokony ampiasany an'io fahefana io, fa tokony hanapahany azy midiserne an'ilay hevitra anankiroa izay niaraka ny roso teo. Fa izay moa zany no isan'ny nampitatra ny tia nampamban'ny vehivavy teny dia vokatra n'io le hoe rehefa tena mifarany ka tena tsy mitovy ilay hevitra dia izy no natao hanapa-kevitra, nefa kosa tsy natao hanapa-kevitra ho azy na hitazomany hevitra na ampiasany an'io fahefana izay nomena azy io, fa hanapa-kevitra mandinika tsara an'ireo hevitra tsy mitovy ireo ka hanapaka anazy mifanaraka amin'izay baiko ny fitiavana araka n'ilay teny izay nampatsiavin'ny pastora teo moa, ny fitiavana no tokony handraisany an'io fanapahan-kevitra io, fa tsy sanatria hoe satria zany nomena ny fahefana dia tapahako amin'ilay fahefana nomena azy zany, fa tapahany amin'ny alalan'ny fitiavana. Isan'ny mahalohany tompo-panapahan-kevitra faran'ny lehilahy aza tokony ho modeliny ny hoe satria tsy mifanaraka isika dia tapahako zany fa ny anao no arahintsika. Nefa tsy voatery izay koa mametrahana anazy lohany, fa aleo zany ny ahy no arahintsika, fa tsy tokony hoe hifototra amin'ny azy sy ny fampiasan'ny fahefany ihany no tokony ampiasany an'izay fahefana nomena azy zay, fa io no mahatonga ny excès de vitesse moa ny ohatra nampiasantsika teo aminy matetika. Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka averin'ny ramatoa ve ny famaritana an'ilay hoe miralenta, satria raha ny fahenoko azy no nataon'ny ramatoa tamin'ny voaloham-boalohan'ny fanazavana tany dia nilaza hoe tsy fitoviana fananahana izy io, tsy fitoviana hery, tsy fitoviana tanjaka, tsy ny amin'ny ailafiny hoe zo ihany koa. Inona ary no atao hoe miralenta? Raha tokony homena définition io miralenta io dia inona no définition? Dia en fonction an'ny valiten'ny ramatoa no iterolevako an'ilay fanontaniana faharoa. Sotra tompoko.
Isan'ny nasarotra sy nampirizatra ny fotoana amoahana ity document ity amin'ny teny malagasy moa zany ny ady hevitra be momba an'io définition io e. Fa raha ny tena terme ampiasan'le document aza dia hoe tsy dia mira lenta loatra aza amin'le hoe mira lenta fa justice de genre, zany hoe tsy hoe ampitovizina fotsiny ny tombotsoa omena ny lehilahy sy vehivavy, satria ohatra ampitovizina fotsiny ny karama ny vehivavy anefa manana congé de maternité lava kokoa ohatra dia tapaka ny karamany tonga eo, fa nohon'le situation efa samy hafa nanamboaran'Andriamanitra mihitsy zany misy fahalemena kokoa ohatra amin'ny lafiny ara-batana ny vehivavy, na dia matanjaka kokoa aza ohatra izy amin'ny lafiny discernement sy ny hoe misy an'ireo fahasamihafana rehetrarehetra ireo zany dia tsy hoe omena ampitovizina be fahatany ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lehilahy sy ny vehivavy fa ampirindrana mba hitovy. Misy sary zay moa fampiasan'ny zareo manazavana azy io matetika hoe tsy voahomako moa ilay izy fa afaka zaraiko amintsika amin'ny manaraka raha ilaina. Ohatra zany misy voankazo anankiray maniry eo dia satria ohatra amin'ny ilany aviato mahazo masoandro kokoa dia misy vokatra kokoa ny avy amin'ny ilany ato noho ny amin'ny ilany le tsy dia mahazo masoandro kokoa ohatra, ka misy olona anankiroa zany ny fampizara hoe zaratsika mitovy ty hazo ty ilany ariny ianao ilany ato ny anakah dia zay vokatra rehetrarehetra any ianao dia zay vokatra rehetrarehetra, tsy hoe ampitovizina toy izay zany le izy fa tena atao justice zany le izy miankina amin'ny zava-misy fa tsy afaka atao règle anankiray hoe égalité de genre na terme mitovitovy amin'le mira fa anaovana justice zany le tena terme ampiasain'ilay document fa tsy hoe mitovy tanteraka ny lehilahy sy ny vehivavy. Toko saotra toko raha en gros zany tsy resaka égalité le izy fa resaka équité amin'ny vavy sy ny lahy. Pas au sens éthique fa équité amin'ny fifampitondrana misy ny firindrana ozy raha matoa teo. Ny resaka hoe équité koa moa araka le lazaiko teo hoe équipena mirindra fa eo amin'le resaka hoe justice mihitsy zany no tena tsindrian'ilay document kokoa. Isany hazavainy ao daholo moa zany terme samihafa zany hoe équité, égalité fa ilay justice mihitsy zany hoe fitsinjovana amin'ny fitiavana, izay no tena ironan'ilay voizina amin'ilay izy zany fa tsy dia resaka hoe fitoviana miainga amin'ny lalàna, miainga amin'ny ressources tsy maintsy mitovy, miainga amin'ny règlement tsy ihany fa amin'ny maha-kristianina antsika dia hoe fifampitsinjovana angambany zany no azo andikanan'ilay hoe justice na fifampitondrana ara-dravina miankina amin'ny zava-misy. D'accord, saotra tompoko. Ny fanontaniako manaraka dia ity, ny lohatenin'ny tondrasana azy teo dia ny hoe politique ny fédération luthérienne mondiale amin'ny resaka justice de genre. Qui dit politique dit positionnement. Qui dit positionnement dit subjectivité. Ao anatin'izay subjectivité zay nefany hevitrana membre maromaro no ezahina tsy ampitoviana fa homogénéisevana ao anatin'ity fédération luthérienne mondiale ity. Fanontaniana amin'izay ary ny aiza ao anatin'le choix subjectif zany hoe inona amin'le paran'le discours no tsindriana indrindra amin'le fifampitsinjovana amin'ny fitiavana ao anatin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy na hoe ny fijerevana ny amin'ny lahy sy ny vavy. Matetika henontsika teo manko dia ny hoe considérena ho ambany ny andraikitra izay andraiketan'ny vehivavy ankehitriny, zany hoe dès le départ ny postulat de base zany dia efa considérena hoe ambany ny fikarakarana tokantrano,
ambany ny fitezanany zaza, ambany ny fiandreketany any zay sasavilisiny je sais pas sy ny rehetrarehetra, nefany raha misy ve mahavanona ny zanaka sy ny vady sy ny ankohonana raha tsy manompo toy izany ny vehivavy, dia tiako hatongavana hoe satria misy paran'ilay vehivavy ao anatin'ny fanompoana mandatenany amin'ny fanaovana ny io no mahatonga fahavanonana entre guillemets ny amin'ny vady sy ny zanaka, nefa zay positionnement zay toa tsy ilay politika, tsy ilay discours zay raisin'ny Fédération luthérienne mondiale fa mikendry izy ny fifampitsinjovana dans quel sens sotra tompoko. Fanampiny kely anampiako an'izay voalaza zay satria tarihina tany amin'ilay resaka terme moa ny fanontaniana teo, zava-dehibe tokoa ny fametrahana fanontaniana ohatran'izay satria indraindray les définitions amin'ny fampiasana an'ilay terme en général no lasa handraisantsika sy hanazavantsika azy koa rehefa tonga ny fotoana izay hanazavantsika nyity document ity, fa ilay resaka hoe politika eto zany, za moa tsy tena ndanina loatra science politique sy ny sociale fa amin'ny teny anglisy moa izy hoe policy. Ny fiangonana sy ny firenentsika matetika any Afrika tsy dia mampiasa anazy loatra, ary isan'ny zavatra nahavariana na tonga tao amin'ny LWF izy ity inona foana ary lety policy amina loha hevitra be dia be reto, fa ny fahazahoako azy zany tsy any amin'ilay définition ny araka n'le nitondrany mpametraka fanontaniana azy teo loatra, fa amin'ny karazana hoe antsoavo ohatran'izay zany no fampiasan'ny Fédération luthérienne mondiale n'ilay terme hoe politika sy ilay hoe policy, satria misy karazana policy marobe zany avoakany mahakasika na toe-javatra anaovany antsoavo ohatran'ireto, ka mety hoe mitovy angamba le mot ampiasaina fa ny tanjona amin'ny fampiasana anazy no mety misy fahasamihafany kely raha ohatra ka definisevana araka an'le mot le izy. Fa isan'ny resahanao teo koa moa hoe mirona makaiza, ohatra ny raisintsika moa zany le resaka hoe fifampizarana andraikitra tokantrano teo, satria izay no zava-misy amin'ny ankapobeny any Madagasikara rehefa vehivavy dia ao an-tokantrano, dia rehefa ny lehilahy dia miasa ivelan'ny tokantrano sy ny andraikitra samihafa. Ka ity document ity zany dia izay indrindra no lezan'ny evitena tsy miditra amin'ny lafiny contextual sy zavatra mahazatra traditionnel ny firenena tsirairay ohatran'izay, satria nikendrena ho ampiasaina ho fitaovana hanampy ny fiangonana rehetrarehetra amin'ny contexte samihafa le izy, satria misy firenena maro zao aty Europa tena traditionnel sy mahazatra anazy mihitsy ny lehilahy indray no mikarakara trano sy ny ankizy, dia ny vehivavy no miasa any ivelana, dia tsy mamaritra ohatran'izay zany fa karazana ohatra ny raisiko moa le teo noho ny contexte misy amintsika, fa ny tena voiziny dia araka le nazavaina teo hoe le fototra fa ny fampiarana amin'izay miankina amin'le contexte, zany hoe raha nanontany ilay hoe mirona makaiza zany ianao dia eo amin'ilay resaka justice zay no tena ironany. Asa moa mahavavaly anazy ihany zay no nanahoana. Entoko, sotra tompoko, sotra ramatoa, sotra pastora. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Misaotra betsaka ramatoa ny amin'ny fitondrana fampianarana, misaotra toniny amin'ny fanampiana fa dia tena mazava tokoa. Hitondra contribution kely raha sitrakintsika ny amin'ilay hoe eo amin'ilay resaka justice, ny amin'ny hoe le justice araka tazavana teo zany le introduction tany amin'ny voalohany mihitsy dia ny hoe fitaovana hoentina manampy ny fiangonana ho fampandrosoana ny fiangonana. Zay objectif principal zay ngamba tena zava-dehibe mihitsy ny eo amin'ilay fanazavana le document ambony ray manontolo. Raha ny fahafantarako azy le document moa mbola tsy eto Mamaso, tsy hitako fa rehefa miaino ny fanazavana entan-dramatoa ny fampianarana rehetra teo dia ny hoe tena le introduction ny base ny zavatra rehetra dia ny hoe fitaovana hoentina manampy fampandrosoana ny fiangonana. Izany hoe tena mijery ny amin'ny hoe inona ny zavatra nisy teo aloha
dia inona ny fanatsarana entina makatoriana rehefa mitady fitaovana hoentina mampandroso dia ny dikan'izany misy fahatsapana fa misy ressource eo ampelantanana izay tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy dia io ilay mitodika makany amin'ny vehivavy zany ny fahatsapan'ny fiangonana manao hoe tena ressource angezabe eo ampelantanan'ny fiangonana ny vehivavy ahoana ny fomba ampiasaina sy ampandraisana andraikitra azy amin'ny endrika juste zay le justice amin'ny endrika arariny aradrariny araka ny fahamarinana mba ahatonga azy ho fitaovana mitondra fampandrosoana ny fiangonana izay angambany dia raha mijery tany amin'ilay toa-kevitra tany amin'ny epistily ho an'ny Efesianina teo dia ny hoe tena hoe ilay Jesosy tia ny fiangonana ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana dia ny hoe ilay Jesosy tia ny fiangonana ilay Jesosy miaino ny filan'ny fiangonana dia miaino ihany koa an'ilay vadiny zany ary miprendre en considération manaja ny positionnement an'ilay vadiny dia etsakilany ianareo vehivavy maneke ny lehilahy tahaka ny naneke fiangonana ny Kristy dia ilay vehivavy manaja sy mijery ihany koa an'ilay position an'ilay lehilahy zany hoe tena fifamenoana tanteraka no tedavina eo amin'izay asa fampandrosoana ny fiangonana ary raha miverina ako dia ny hoe amiko ny fanazavana mety atsotra azy indrindra dia ilay introduction hoe fitaovana entina mampiasa ireo ressource eo ampelantanan'ny fiangonana ina moa ressource eo ampelantanan'ny fiangonana ngeza indrindra dia ny olona ny kristianina no mampandroso ny fiangonana ao anatin'izay kristianina izay misy ny lahy misy ny vavy hatreto dia mitongilana nakany amin'ny fampiasana ny lehilahy ny fampandehanana sy ny fampandrosoana ny fiangonana hatreto fa manomboka eto amin'izay nandrafetana sy nanasoniavana zao document zao ka naneken'ny be sy ny maro ampiasaina ho fitaovana zao document zao dia ampiasaina mitovy ny lahy sy ny vavy ho fitaovana fampandrosoana ny fiangonana dia amiko raha ohatra tsy mifanohatra arak'izay document eo ampelantanandramatoa dia hitako izay ny fanazavana tsotra indrindra sy fohy indrindra entina manazava ilay justice du genre amin'izay fotoana izay mba ampiasaina de façon juste ny ressource ny lahy sy ny vavy ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana toko ho voninahitry Jesosy ireny. Sotra tompo tena famotinana mazava tsy misy analana tsy misy anampiana azy rehetra zay dia misaotra indrindra ngamba efa mirosoroso any amin'ny famaranana zay famotinana na fe azy rehetrarehetra zay averina mipitarika. Eny tompoko misaotra indrindra Ramatoa dia misaotra indrindra Ramatoa Bruna Mamy teolojiana tamin'ny fampianarana izay nomenao anay tamin'ity dia Jesosy aneho mba anao hatrany.